Faly miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity alahady faraka amby folo ny volana aogositra ity. Ny rampisodian'ny famarinana anio dia mitondra ny lohahevitra hoe tsy mandaitra aminao ny fanampoizinana. Ny ten'Andriamanitra fanokafana dia ao amin'ny Marika 4:11 andininy 17 ka hatramin'ny 18 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izao famantarana izao no anaraka izay mino. Dia mandingana kely izy na dia misotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninina azy zany. Ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrany reny. Fantatrao ve fa rehefa nateraka indray ianao dia tsy mandaitra aminao ny fanampoizinana. Tsy misy otrika aretina afaka mitombo ao amin'ny vatanao zany. Ny fiainan'Andriamanitra ao anatinao dia anafoana sy anaisotra ny vokatry ny poizina rehetra amin'ny vatanao. Aleloia. Noporofony Paoly zany tamin'izy tao amin'ny nosy Melita raha nokakeriny menarana misy poizina izy. Nanantena ny olona fa hisy fivotosana na enjera tapoka ary ho faty noho ny poizina avy amin'ilay bibilava izy. Nefa hoy ny Baiboly, nakifiny Paoly ho eo amin'ny afo ilay menarana ary tsy nisy naninina izy na dia kely akory arany. Hitanao zany ao amin'ny asan'ny apôstôly 9:20. Tsy maninona na poizina manao ahoana no tafiditra amin'ny vatanao na nanindrona anao. Tsy hisy vokany aminao zany. Izany no tiany Jesosy ho lazaina tamin'izy ny teny hoe na dia misotro zava-mahafaty aza izy dia tsy hampaninina azy zany. Marika 4:11 andininy 17 sy 18. Ny teny hoe misotro amin'ny teny Grika dia pino, izay midika hoe mifoka, mitroka, mitsetsitra na tafiditra. Midika zany fa tsy voatery niditra tamin'ny vavanao ny zavatra mahafaty. Raha ny vatanao no mitroka, mitelina, tafaray na mandray zavatra mahafaty na inona endriny dia tsy misy fiantraikany aminao zany. Misy milaza hoe voantazo satria voakaikitry ny moka. Tsia, ny fiainana ao anatinao dia manimba ny kantsetsitra sy ny otrika aretina miteraka aretina. Matohitra poizina. Manana an'izany fahatongavan-tsaina zany. Mianahy isan'andro amin'ny fahatakarana hoe izy ianao ao amin'ny Kristy. Manana izany fahatongavan-tsaina zany. Mianahy isan'andro amin'ny fahatakarana hoe izy ianao ao amin'ny Kristy. Ianao le karazana tsy azo asiana aretina, tsy laitra amin'ny poizina na zava-mahafaty. Ianao le karazana tsy azo asiana aretina, tsy laitra amin'ny poizina na zava-mahafaty. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Amen. Zao dia misy fanekempinoana izay anasako anao. Izaho iteny dia ianao amerina izany amin'ny fonao rehetra. Tsy mandaitra amiko ny fanampoizinana na izay mety ho zava-mahafaty rehetra. Mandeha amin'ny maha izy ahy ao amin'ny Kristy aho. Fantatro hoe izy aho. Zava-boary vaovao miaraka amin'ny fiainan'Andriamanitra, tsy azo potehina na asiana aretina no atao anatiko. Mandeha amin'ny fahasalamana sy ny hery ary ny fandresenao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mivavaka mba hitondra vokatra ho an'ny tontolo andronao ny teny izay renao androany, ary hisy fijoroana vavolombelona goavana miaraka amin'izay amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy. Amen.